Raba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ampifaliana tanteraka no iarabanantsika rehetra zay manaraka mivantana an'ity fandaharagna androany ity. Magnano salamatsika zay mbola agny ambadimbadika agny ary magnentagna anao mba agnatogna aty akaikikaiky mba iaino an'ity fandaharagna ity fa zava-dehibe no resantsika eto androany. Miarahaba anao ihany koa raha ohatra ka sambany voazono mbo nifankahita. Ny tegnako pasteur David Rakotonandrasana moa no miaona aminao eto zay izara aminao ndray ny soa sy ny mahafinaritra ary miezaka hatrany hitady zavatra ampandroso antsika rehetra vahoaka malagasy na neto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina. Misy ihany koa moa magnaraka agny amin'ny YouTube, magnaraka agny amin'ny Facebook ka mino fa andraisanao zavatra lehibe sy goavana ny fagnarahanao ny fandaharatsika. Agnisan'ny fifaliana lehibe ho anahy ny manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra isan'ny tokantrano. Raha tratranay ampisakafoananao dia raha azo tomana raha matoritory ambony fandriagna bonne sieste ary raha mbola agny an-dakozia mba magnatogna kely akaikaiky ny télé jerevo ny telefôna fa mandeha ny fandaharatsika ka ivavaka atsika ametraka ny fotoana eo am-pelantagnan'Andriamanitra. Raha inay masina tsara indrindro amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy no ametrahanay an'ity fandaharan'ity ambany fitarianao. Mangataka zay fanamasina mba tena ho kasinao zay rehetra mandre, ovanginao zay rehetra agny amin'ny tokantrano misy azy agny. Ianao Andriamanitra mihitsy no efa hiaraka aminay anolotsaina norohevitra amin'ny fahalalana tsara manoloana ndraiky vahoakanao reto amin'ny agnaran'i Jesosy. Amen. Mino fa tahin'Andriamanitra ny fotoanatsika ary mino koa za fa anao zay magnaraka io ho tahin'Andriamanitra koa anao. Ka eto dia te izara amintsika rehetrarehetra ny sekreniny atao hoe fifankatiava. Ho avy moa ny fotoana zay mba ankalazan'ny vahoaka maro an'ilay antsoina hoe Saint Valentin ka mba managna anjara biriky ny tegnako mba nde izara aminao, managna anjara biriky ny tegnako mba nde hitondra aminao karazana fahalalagna vaovao, fahalalagna tsara avy amin'Andriamanitra mba andraisanao fitahina, andraisanao hery sy fahasoavana ahitanao an'izany atao hoe sekrena fitiavana. Izy io moa raha ny ara-baiboly satria ny zavatra hoentsika eto dia mifototra foana amin'ny tenin'Andriamanitra. Io moa le voalaza amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany 7:12 hoe ny fitiavana ozy mora fo, mora fanahy, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, fitiavana tsy mirehare, tsy mialona, tsy mitady tombotsoa ho an'ny tegnany. Betabe ny zavatra tenen'ny soratra masina makasika ny atao hoe fitiavana. Izy io ihany koa dia sahala amin'ny zaridaina anankiray zay mitaky fikolokoloana, mitaky fikarakarana. Zany hoe managna andraikitra zany na ny ray aman-dreny, na ny zanaka, na ny vehivavy, na ny lehilahy makasika ny atao hoe fitiavana. Izy io dia anisany mifototra betsaka ihany koa amin'ny antsoina hoe fitondran-tegna tsara. Raha anao zany tsy managna fitondran-tegna tsara, sarotra aminao ny anam-pitiavana. Satria riavagna ny olona managna fitondran-tegna ratsy dia tia hagnano raha tsy manjary fô. Ny raha nefa rehefa tsy manjary dia mifanohitra amin'ny hoe fitiavana. Ka mba te hagnatoro atsika tsy moramora ny tegnako. Ohatra fotsiny miainga amin'ny antsoina hoe fifanajana. Ohatra zao raha sendra anao ka te haneo fitiavana amin'olo anankiray, agnisan'ny secret zao ny fagnotronanao olo na amin'ny raha mahafaly na amin'ny raha mampalahelo. Zao anefa ny raha mahafaly anefa mora adino. Ohatra zany zao hoe namonjy mariazin'olo anao, possible mety adino ny olo natao mariazy rey ba anao mbo takagny. Fa raha sendra kosa sanatria ny vava nagnotrona tamin'ny fahafatesagna ianao nantsotsika hoe fahoriana, tsy adignony mandrakizay. Satria raha misy ny fotoana tsy adignon'olo indrindra dia ny fotoana ny fahoriana. Jerevo tsara zany fa ho atsika zay efa maty ray aman-dreny, sahala amin'ny tegnako zao ny papako efa maty, dia mahafantatra tsara tadiditsika hatramin'ny daty, ora, toerana zay nahafatesany. Satria eo zany tena atsarovanao indrindra fotoana anankiray. Ka raha amina fotoan-tsarotra, raha amina fotoana misy fahoriana,
no niezaka ianao mba nagnotro gn'olo anankiray tsy ho adign'igny olo igny mandrakizay ianao dia manomboka eo mifamatitra ny antsona hoe fifankatiava sehatra anankiray zay. Dia avy eo ihany koa ndana mba mianatra ianao mba midoka zavatr'olo. Eo manko olana amintsika matetika, atsika tsy mahay midokadoka raha zany. Vao mahita akanjo ataon'olo, ino raha friperisa to dia tanao zany misy raha maimbo be mihitsy avy agnaty tarifo agny friperisa manakory, tsisy raha mba madio, tsisy raha mba tsara zany fa ohatrany hoe karan'izay. Ary matetika ny olo raha vao tsy manam-pitiavagna, 90% ny zavatra teneniny dia ratsy fo. Tsy mahita raha makasika anao mbo tsara. Ala, anareo ndraiky nagnano raha magnani. Wah, pasteur ndraiky mba mitady vola. Wah, pasteur ndraiky zay ho satria agnaty ao mihitsy zany efa tsy manana le hoe fitiavagn'olo. Dia zay raha jiaby makasika olo io halany daholo. Ohatranao mandeha tomobile dia tsy mety. Pasteur mandeha tomobile. Ohatranao mba mihinagna amin'ny restaurant, pasteur mba mihinagna restaurant. Ohatranao mba misy zavatra mba ataonao, hala, pasteur mba magnani. Satria agnaty fo ao mihitsy tsy manam-pitiavana. Fa raha manam-pitiavana anao zay raha jiaby hitan'ny masonao io tsy manana olana aminao. Ary tsy anagnanao olana. Ohatra fotsiny zao, raha manam-pitiavana anao mahita olo mantsigara. Ino problemenao misigara anazy? Raha i ambavany, volan'ny vangizio. Fa raha manam-pitiavana anao dia magnatoro arô. Ndao le sy mba hiahana amin'izy fô izy iny arô mamparary ary tegna tsy mety. Ka eo zany ianao ny olo ny fitiavana riavana dia misy impact amin'olona kokoa par rapport amin'olo ny fankahalana. Ka mba atoroko atsika rehetrarehetra zay manana olo tiagna, fotoagna zao mba hanehoanao fitiavana. Ianaro za teo igny mba midokadoka momba anazy. Na hatramin'ny nify ananjy mety bagna izy fa mba mahaiza midoka olo bagna arô tiako rô anao na mba bagna anao fa karaha mbola mahafinaritra, mbola misy raha zahagna amin'igny aminao ndray. Mba dokafanao ny randrany. Na tsy haiko hoe mety tsy anasa izy mba midoka anazy arô anao rô mba tsy anasa rô anao fa za rô bikibo anao rô mahomby raha anao rô tsara karahan'izay. Mba magnome courage olo satria misy zavatra agnaty fo ao zay mitaky an'izay atao hoe fitiavana zay. Ny olombelogno tsiraikiraiky zany dia mila an'io daholo na izovy na izovy. Zany ane mahatonga an'iregny tanao regny olona kamboto ohatra vehivavy izy maty papa. Regny matetika dia ararotony zalahy foana satria ny zaza vehivavy dia mila affection paternelle. Dia mieritreritra ny zaza viavy hoe iry misy lehilahy nagnano za je t'aime mety agny ngamba ny azahoako an'ilay zavatra takiko tamin'ny papa. Or nefa papa tsy nazahoana an'izay zavatra zay. Ohatran'izay hatrany ny vehivavy, ny lehilahy mety hoe mila affection maternelle, zany hoe mba mila fitiavan'ny mama. Dia nieritreitra izy raha hoe misy viavy miaraka aminazy dia asolo an'ilay zavatra ny andrasany tamin'ny mamany. Ohatr'izay hatrany. Or nefa matetika mifanohitra amin'izay ny zava-misy. Ohatra ny koa zao sarotra be amintsika ny mba ilaza ny falebiazany hafa. Tadidio anefa fa ny fahaizanao milaza zavatra anankiray dia midika fa anagnanao le zavatra. Mba hainao tsara moa ny sekren'Andriamanitra. Ny sekren'Andriamanitra nge dia avy amin'ny alalana fisainany. Zany hoe amin'ny zavatra ao anaty. Dia revo izy le niteny hoe misy mazava. Avy taizany nisy ny mazava avy tagnatiny zay niteneniny. Dia nisy zany izy. Ny minitra anao manomboka mahay magnaja olo, milaza aminao zao fa manomboka ho isy fanany fanajana ao anatinao. Ny minitra anao mahay magnome voninahitra olo dia mazava ho azy fa nisy fanany voninahitra ny ainga avy tagnatinao tao. Ny zavatra tsy anagnana sarotra be ny teny azy. Dia zay mampalahelo amintsika maro be mbola zatra miteny zavatra negatif. Mikoragna dia tsisy raha zao ao ara be da be ny olona na io asany io ara tsy hainy mitena anzy. Asa milomany vady aman-janaka. Asa zay efa niaignany tagnatin'ny taogna maro. Dia ino raha ataony rehefa mbagnotany karakory marô kandrana katoko nanga serome ozy. Fiambigne. Zaza ataon'izany asanao. Miasa tsara zay hoe. Ny fitiavanao ny asanao nge ny miantso voly. Ny karaktera tsara anatinao no miantso voly fa tsy hoe inona akory. Ary mampalahelo fa raha misy fotoana ahitanao mpiasa mitsikitsiky indrindra dia fotoanany fin du mois. Amin'igny mandeha daholo karazana resa be agnaty toeram-piasana. Mandeha daholo karazana koragna mahafinaritra tokakaka satria androany ny fotoanany faravolana ohatra. Fa raha vo agnelagnelany eo mahita mpiasa montsomontso, mahita mpiasa manao faux malady, mahita mpiasa zany dia dokotera maregny sy ny sisa satria agnelagnela fotoa.
fa vitsy ravagna piasa mandeha dokotera fin du mois zany na marary aretiny aky fogna satria andray vola izy zany rehetra zany dia mifameno foana mitsona hoe fitiavanao zavatra anankiray ny zavatra anankiray raha vao tianao a vitanao miaritry vitanao manao sacrifice vitanao maneho ny tsara indrindra avy any aminao ka magnentana atsika rehetrarehetra zay magnaraka an'izao fandaran'izao za mahaiza mitia ny fiainanao ianaro mitia ny vatanao io azavarigna mitsiritra nen'olo mianara mitia ny ankonanao mianara mitia nireo zanakanao ny asanao ny fivelomanao ny tokatragnonao ianaragna daholo rehetrarehetra ary ao anaty tokatragno ao ny tokony ahitagna voalohany hoe olona manam-pitiavagna anao ramose olona manam-pitiavagna anao madama ka ny fomba fikolokolognan'io dia mitaky fandraisagna andraikitra ny tokatragno zany tsy milamina ho azy zany ny fifankatiavagna tsy milamina ho azy zany fa mitaky fandraisagna andraikitra jireo fa matoa zay ny vadinao mbola tafitoditody kely antany hafa matoa zay couplenao io mbola tafijerijery amin'ny sisiny misy raha tsy ampy aminao koa dia manaova effort fa tsy mandany lera andeha ankany aminazy fo mizaha ohatra miezaka anao mba manao sport ohatra raha vehivavy bebeky bodibodretra manao sport manao régime tena magnontania olo mihitsy karakory mora mba fagnamboaragna volomaso reto ante karakory mora antegna mba fagnamboaragna tare reto mba manjary ananjy mba manjarinjary zahanan'olo ohatra satria na tianareo viavy na tsy tianareo viavy ny lehilahy a dia manana karakterina mpanjaka nous sommes deux rois mety tsy azazonao ngamba zany teny zany ny lehilahy dia manana karakterina mpanjaka zany hoe mitaky zavatra impeccable mitaky fikarakaragna manokana ny lehilahy zavatra farandra tianjareo karakaraigny karaha zaza izy ndraikindraiky dia donc zany a responsabilité nareo vehivavy mba miezaka mba manao zay metimety na akanjo tanao anao zao raha manao sport misy ny atao hoe tenue de sport anao raha andeha hagnaniky vanio anao viavibe misy tenue fagnanigna vanio donc koa zany anao izy koa ambony fandriagna eo misy tenue de fandriagna zay mila anagnanao mila anagnanao isan-karazany mihitsy mba hatonga ny ramosenao ho tamagna aminao ary tianao hitantsika tsara fa be da be ny lehilahy lasa zatra mikasitanagna viavy ny antony be da be koa ny viavy zay tia mamoaka vavamaigny vavamahery amin'ny vadiny tsy haitsika ndraindray mibalanse an'izay zavatra zay dia lasa olana agnaty tokatragno zao dia ohatry zany koa ny lehilahy a manana anjara koa tsika lehilahy mba anambitamby vady manana anjara koa tsika lehilahy mba misy fotoagna mba manao surprise amin'ny vady tsy voatery hoe vola be ino hoe le fitiavagna ane tsy resaka vola fa fitiavagna dia karazana zavatra avy agnatinao koa ve dia ho isy vola fitiavagna amin'ny alalan'ny zavatra volagny ohatra anao zany mba mivolagna anao madamo mampitra hely anao za mba hitendra aminao za aloha dia tegna mieky anao tegna viavy tsara anao tegna viavy mendriky ary zay tonga maro ny rahantsika zay tegna anisany zavatra nafinaritra na taminao reto ke tonga rô za vadiko rô hisaotra anao misaotra betsaka maro ny arerana ataoko tagnaty tokatragnontsika zay fô nandefitry fogna anao ke niany andro mba hisaorako anao azonao atao zany tsy voatery mividy raha tabazary zao zany tsy voatery mividy raha manao karazana geste isan-karazany avy amin'ny zavatra avy agnaty fo tsy miatsara velatsihy tsy magnamboara mimoe nefa vigitry agnaty fa tegna mpifaligny miezaka ary nindrandrindra ny fiekenkelo dia agnisana faneom-pitiava ny fiekenkelo ohatra zany hoe nisy fotoagna nareo mety nifamaly ya quelques mois quelques semaines quelques années mety nisy fotoagna nareo nifamaly fa tonga ndraiky fotoagna anankiray mba agnatonga anao anazy arô fantako ranao tamizigny fa vigitry mety efa nilamina ngigny mety efa nilamina mety efa tsisy problème nareo raha mety efa nifagnoroko nifagnino sy ny sisa mety efa tsisy olagna tamin'igny sehatra lasa fa aty afara anao raha tianao amafisy ny fitiavanareo dia mba mifagnatogna ndraiky koa arô tanao hoe tamin'ny mois d'octobre atsika roa nifamaly be avy ta namonjy mariage marigny fô samby vignitry tamizigny fa za rô mifona aminao za vadiko mamelany heliko anao fô za igny mba nindesy-po koa za dia tafamaly anao ka hitako anao vignitry be taminahy tamizigny fotoagna mety zao mifona aminao za tsy amerigna an'igny eky ary mba miangavy anao za mba tsy amerigna ninao koa karan'jay tanao amin'izay fa mety mafy le fifankatiava izy io moko revagna agnisan'ny raha tegna tsy tiany devoly mahita fianakaviagna milamy
mahita tokantrano milamy, mahita fiarahamony milamy, agnisan'ny raha farany alany devoly zio. De anjaratsika zany rehefa mahazo fahalalagna karan'zao no mba magnamafy, mankatanjaka an'le izy mba tsy voazongozogna ny fitiavagna ao anatin'ny fony. Raha magnanjaigny aby zany. De agnisany io koa zany ny mba ohatran'izao zany mba misy fotoagna ndraiky mba manokagna fotoana mba miaraka. Igny nare roa fo ndraiky miaraka, tsy mitondra zaza, tsy mitondra nama, fa nare roa fo mba miaraka asana miaraka mandeha zany nare feky mahitania raha nare. Fa ny anjara koa juste manoro fogna hoe zao ny zavatra tokony atao. Ohatran'izay hatrany hatrany ny zavatra tokony ataontsika tsiraikaraiky. De agnatin'io resaka hoe fanehoagna fitiavagna ihany koa, ny olo tsy malala fomba tsy afaka maneho fitiavagna. Raha voanao zany vehivavy tsy malala fomba, raha voanao zany lehilahy tsy malala fomba, tsy possible anao haneho fitiavagna amin'olo. Ohatra anankiray zao, raha mba inviten'olo anao amina cérémonie ngeza be regny, mety anao mety misy mi-invité hoe tonga eto manologna atsika moa i Andriamatoaranina na i Ramatoaranina. Raha mbola tsy nasain'olo mitsangana anao azy mitsangana, mipetraha tsara maloha. Fa rehefa miteny izy mba asaitsika izy hitsangana, zay vao mitsangana. De zay anao vao magnofaofa tagnana na tsy fantako karakory mety geste ataonao. Misy amintsika voagnaratsika fogna tognon'olo ankamaroana fa mitsangana atsika fa raikitra ke. Tsy fahalalam-pomba zany. Ary matetiky regny olo regny tsy manampitiava satria dedaka, poerapoera. Faharoa teboko magnaraka agnatin'izay, rehefa anao mba mitsangana ny lohan'olo na namegna alalagna ny teny fa diony mitagnam-poso. Agnisan'ny tsy fahalalam-pomba zany. Mety misy grand hitanao magnano raha magnanjany fa tsy ny grand rehetra nge no bien éduqué. Aza makatahaka le raha fa tsy manjary fa le mbo raha atoroko anao keto tandrigneso. Raha mbo anao sain'olo mitsangana lohan'olo, aza mitagnam-poso. Satria tsy voatery ho kely noho anao daholy ny olona rehetra manoloana anao, fa mety misy olo mahay raha noho anao, mety misy manampahalalana mihoatra noho anao, mety misy manamboninahitra noho anao, de fadio ny mitagnam-poso. Izany petit secret atoroko anao zany hitondra anao misehatra havo hatrany satria raha vao hitan'olona fa mahay mitondra tegna tsara anao ilain'olo, asain'olo magnano raha ary atokisan'olo. Ro zavatra rehetra reo no mifamatotra io. Raha ohatra anao zany zao koa ohatra andeha amina toerana anankiray zay misy escalier na hoe antanan-tohatra. Matetika moa ny estrade na tsy fantako ny toerana zay anaovana cérémonie na andraisana fitenenana misy antanan-tohatra mandeha iny. Tetezo tsirekireky escalier igny fa za meky mandinga. Matetika atsika dingantsika satria maika atsika fa maika aninona. Regny zavatra regny defa critère hitsaran'olo anao hoe olo mekimeky ngaty, olo tsy malala fomba viavy ty, olo karan'zao. Regny rehetrarehetra regny zany de mifameno amin'ny antsoina hoe fitiavana. Raha vao anao manampitiavagna, tsara fitondran-tegna anao, malala fomba anao. De rehefa tonga amin'ny toerana io anao, ohatra hoe men'olo micro andraisanao fitenenana, aza tsakohigny micro io. Amin'ny teny frantsay moa de hoe n'arrache pas le micro. Aza arrachegna, aza tsakohigny. Fa andraso izy atondro anao tsara be igny, de zay vao anao mandramby azy amin'ny fagnaja. Aza meky, aza mikoropaka. Tri ny olo ny fitiavagna zany calme. Olo ny fitiavagna zany tsy taitra amin'ny raha marobe. Ary rehefa anao manomboka managna ny fitiavagna io manomboka managna assurance ianao. Karaha ataoko ke zany zao ohatra zaka iny mba andeha volagnin'olo jiaby magneriny tamatavy, zay olo mijery télé na zay olo magnaraka amin'ny internet, anao pasteur anao viavy ariky anao io. Tsy taitra am'izany satria fantako le raha agnaty koa hoe lehilahy za fa tsy viavy. Karaha anao manampitiava, na izovagna ratsy anao, na izovy tegny zavatra négatif makasika fiainana, anao manomboka fa tsy taitra io. Satria ny fitiavagna ozy le fitentsika zay lehibe indrindra. Ny fitiavagna ozy mandresy ny zavatra rehetra. Ka anao zany mila managna an'izy io. Ndana manomboka mba mijery ny vadinao, mijery nao ny didinanao amina solomasom-pitiavana. Fa aza mijery anazy amin'ny solomasona fankala. Indraindray ny toetra trop autoritaire, meta be ny vehivavy tena hoe te hanagna ny fahefana rehetra izy agnaty tokantrano, agnatona vady, de lasa olana igny. Lasa mierigny zazahely vadiny io. Hatramin'ny akanjo andeha atao, tsy mety lastegny solo malaky igny. De milefa malaky raha mosegny midy chambre. Atao le karakory fagnariky, mierigny zazahely.
Dia matetiky zegny magnova lehilahy ho lasa sarim-bavy. Lasa tsy le lehilahy tsony raha handeha ataony. Anontaniagna hatramina vola agnaty poso. Savagna androaly, critiquegna gauche à droite amina telefôny. Raha jiaby mahakasiky lehilahy io tiany fehezigny daholo. Ireny tompoko dia mampilefa lehilahy. Mampilefa satria zay lehilahy ane mba karanare vehivavy koa mba te ho libre. Mba tianay zay mba miaigny fiainana normal. Fa tsy hoe ndeha fifihezinare magnanio dia lasa miteraka problème izy regny agnatina tokantrano. Atoroko anao zany mety tsy tianao, mety tsy maresy lahatra anao, fa mahasoa anao ihany zany raha mba hainao mandray anazy. Misy moa olo tsy mahay mandray message karan'ity fa iverinay pasteur bako magnampy viavy, viavy fogna ampiany, viavy fogna ampiany. Non, tiako tsara fifandraisanareo, tiako tsara tokantragnonareo. Ohatra zany hatrany hatrany, rehefa anao am'izay ndraiky koa avy ny fotoan'andro anankiray zay mba iarahanao amin'olo, fadio ny tia magnotanitany taon'olo. Zany tompoko dia tsy fahalalam-pomba faratampony. Aza mbo tia magnotanitany anao mafiry taona, olo vo hitanao niany, fa ino ilanao taonazy? Anao me cadeau d'anniversaire sa ino? Andreny sasany, anare zegny mbola tsy niteraka, anao ampiteraka ananjy. Tsy tsara riavagna ny magnotanitany andre. Raha sendrizika marary, aza magnontany tsony hoe mararino, tsy fahalalam-pomba zany. Satria misy ny aretigny mahamenatra, misy ny aretigny tsy voatery koragniny amin'olo. Regny zavatra rehetrarehetra regny zany ianarana, tsy voatery anao tany. Aresy tamobilinare raiky, tsy mety zany. Tsy hainao sy nambidiny, tsy hainao sy nataony akory, tsy mety zany regny manimba zavatra maro. Aresy zandrinao karaha tsy tahita tatoato. Raha tsy tahita moa izy ka ataonao akory, anao ndeha agnome asa ananjy sa anao ndeha hagnano akory. Regny zavatra regny ianaro, aza mba tia magnotanitany andre. Dia rehefa mba miaraka amin'olo anao, asehoan'ny olo iarahanao io, asehoan'ny olo tianao io, fa manana ny maizy anao. Le zavatra tsara vagnaty zany no ezahana avoaka, fa tsy toetra ratsy, fa tsy hoe tsy fahalalam-pomba jiaby io andeha aboaka olo daholo. Mba mianatra zany, mba mifehany zay karazana fomba fijery sy fitondran-tegna zay. Ianaro tsikelikely rehefa mba miaraka amin'olo anao, fadio ny magnontany taogno, fadio ny teny manambady sa tsy manambady. Izy ny tokony presenteny zany, tsy anjaranao. Raha tsy hoe anao donko andeha anjengenanjy. Ka ireny rehetrarehetra regny mahatonga ny olona matetiky ilefanao, tsy te hifanerasera aminao. Satria maro ane manana toetra ratsotran'izany, raha vao olo regniny hoe nahazo plasy e, manambola e, zao e, dia andeha angahoany, mba mievo koa rô, mba ampia koa rô, mba zao koa rô. Ny olo ane riavagna raha vao hifanerasera aminao dia mba magnantegna zavatra agny aminao izy e. Fa tsy hoe ny hifaneraserany aminao dia mba andeha ho tatahinao. Tsy hoe nandeha hifaneraserany aminao dia mba andeha hagnampiny anao. Fa matetiky ny olo mifanerasera aminao dia mieritreritra, mahita fa misy zavatra tsara agnatinao koa. Dia regny zavatra rehetrarehetra regny tokony ianaranao. Hoe raha vao anao miaraka amina mpanambola, asehoan'ny mpanambola io fa olo manana ny maizy anao koa anao. Tsy hoe ndeha hipoerapoera, fa aseho ananjy fa viavy mahalala fomba, lehilahy mahalala fomba, tovolahy mendrika sy manana fitondran-tegna tsara. Fadio zany amason'olo anao maneho faiblesse-nao jiaby. Be da be ny tratranaka ohatran'izany. Amason'olo ilaina izy mitelefônina sipakely. Dia ahoana? Ah non, wa. Zay agnisan'ny erreur fatale. Zavatra tsy tokony atao zany, satria manimba réputation. Zavatra anankiray tadio fa ny toetranao no amantarana ny momba anao rehetra. Ka raha vao inifoanao naneho fitondran-tegna hafahafa indray mandeha fotsiny, dia igny no ahafahana mamantatra ny mombanao rehetra. Dia zany manimba relation-n'olona maro, manimba fifaneraseran'olona maro. Lasa tsy mba manana ny maizy anao mihitsy anao, ny antony tsy hainao ny mifanerasera, tsy hainao ny mifandray amin'olona zay tokony ho fitahinao. Reo rehetrarehetra reo riavagna mifameno, ahafahanao mitondra tegna tsara, ahafahanao mandresy. Ka mahaiza mba magnaja olo, na dia olo iverinao fa tsisy dikany. Matetika ny olo tsisy dikany androany mety ilainao mare. Raha azo atao hainao ny fahavalo, aza miady amin'olo jiaby io anao. Anao ange olombelona, ary ny olombelona rehetrarehetra mitovy daholo. Ary misy olona izy tsy mizaka io, mety mahay raha no anao, mety manambola no anao, mety manana relation ngeza be no anao, fa izy mody mipiripiry. Anao nefa miezaka ndraiky manangana azy ho fahavalo, miezaka ndraiky anao mankala anazy. Regny rehetrarehetra regny erreur. I fiainana ty midikody magnany. Ka raha vao inifoanao zany, ny adivanao iriany, ny adivanao iriany, ifanenanao ndray andro. Ary aza mba magnaratsiratsy grand, fa ny grand tompoko dia manana réseau.
ny grand managna relation grand. Ka raha anao magnaratsiratsy grand, ho regniny grand rehetrarehetra eto an-tanàna fa ianao le mpagnaratsy, de voailika ho azy koa anao. Secret vitsivitsy zany ary ampy andinian-tegna, ampy ieritrereta. Ny tegnako moa de tsy mitsahatra mba magnasa. Anao zay lina agnaraka hatrany ny fampianaratsika, mba tongava mba mitsidika ny fiangonana Juna Firaisana. Zay mijoro etsy ambolo madinika, va faran'ny coopérative Transexpress io. Rehefa alahady moa zay managna culte anakefatra, manomboka amin'ny 9 sasany maraina, adiny ray hatrany ka hatramin'ny 12 orantoandro. Rehefa alahady. De rehefa alahady après-midi io manomboka amin'ny 3 ora tolakandro jusqu'à amin'ny 10 ora. Ambolo madinika io zany toerana zany. Magnatanteraka koa tsika ato fagnamboarana fiangonana ngeza be zay natao mahazaka olo any amin'ny 10 000 personnes. 80 mètres sur 30 ny refin'io fiangonana io. Zay mbola andalam-pagnamboarana moa amizao, ny tegnako no mitariky an'izany, ny tegnako no nasian'Andriamanitra hitondra an'izany, ka mba magnentana antsika rehetrarehetra mpagnaraka amin'ny internet, magnentana antsika rehetrarehetra zanaka rehetra zay maheno, mba toagno zalahy mila anareo za. Tanareo ngamba ny zavatra mba harosoko sy ataoko eto, mba mahasoa olo jiaby ihany. Tsy miezaka za hitady tombotsoa ho an'ny tegnako, fa miezaka za mba hampandroso, miezaka za mba hizara zavatra tsara amintsika vahoaka ny Tamatavy, amintsika vahoaka malagasy, na eto Madagasikara na any Ampitondranomasina. Satria zao fandarantsika zao mandeha manerana zao tontolo zao ka magnafatra toagno fa mila anareo. Numéro téléphone nafahantsika mifandray de 034 43 858 15. 034 43 858 15. Io zany nenahy mitsy misy WhatsApp koa io ho an'izay te resaka par WhatsApp. De samby hotahin'Andriamanitra tompoko, mino fa nasoanao ny zavatra nizaraiko teto, ka hoy zay hoe magnaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed.